Miantso fanomeza tanana amin'ny famonjena sy fanampiana ireo trabona tao aorian'ny fandalovan'ny rivotoza tsety izany gouvernemanta malagasy. Anisan'ny firenena namaly ny antso amin'ny fanampiana ireo trabony la Frantsa. Ity firenena ity izay nanolotra ny anjara fanampiany androany. Vola mitentina 3 alina euro na 7 tapitrisa ariary no natolotra la Frantsa ho an'i Madagasikara entina hanampiana ny trabona amin'ny fandalovan'ny rivotoza Shedza. Ny solotena mahasoivoan'ny la Frantsa ny tonga nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny taratasim-bola ho an'ny Banque Nationale misahana ny loza voajanahary na ny BNGRC ny maraina teo. Ny BNGRC no mijery laharam-pahamehana amin'ny fampitaovana. Ny hita tena maika moa zao amin'izao fotoana zao dia hitanao tsy mijanona ny orana dia manana problème na tantsika zao zay izy no maika eo dia akoatran'ny tante moa dia ohatran'ny fanaontsika dia mandeha foana en parallèle les opérations de secours d'urgence manome vary sy voamaina sy zay dia fanontany aloha zao. Misy faritra manokana ve tena hoe ilaina maika sy fanampiana? Misy ohatran'ny eto Antananarivo fantatsika daholo le toerana zao zao mbola mbola hiakatra ny rano eo dia mbola misy faritra roanatelo izy tsisy mbola tadiavantsika azy tadiavantsika tanta. Raha ny atotanisana avoaka amin'ny BNGRC tafakatra 770 namony ainy vokatry ny oran-kiza sy ny fandalovan'ny rivotoza Shedza. 527 alina sy iray hetsy kosa ny trabona manerana amin'ny faritra 13 nandalovan'ny rivotoza Shedza. Mbola mitohy ny fandraisan'ny BNGRC fanampiana avy amin'ny malala-tanana entina hamonjena ny trabona.